Miarahaba antsika indray rakizy. Mahafinaritra indray ny miaraka eto ao anatin'ny fotoana atonotony ihany. Hiaraka andray zavatra indray isika, hiaraka hifaly isika, hiaraka hihira isika. Andeha lohary kopakopa tanana daholo e. Ie. Amin'ity anio ity dia misy fandaharana vaovao indray. Mety tsy mahazatra antsika izy kanefa manomboka izao dia ho arahantsika nielanelana iny. Fa mialohan'izay aloha dia andeha isika hanaraka ny hiran'ny voninkazo. Ao ny ahafantarantsika hoe inona indray ary ny resaka ho resahantsika amin'ity anio ity. Andao ary hanaraka e! If I had a bundle full of wonderful fun, I'd share with you. If I had a barrel or a basket full of joy, I'd share with you. And if I had a river or an ocean full of fish, I bet that you'd be smart enough to figure out my wish. I'd call you up and invite you over for a tasty dish. I'd share with you. Sharing is for me. It's for me. Sharing is for you. And for you. Sharing is for everyone. Everyone who has a thing or two. If I had a great big trunk toppling with toys, I'd share with you. If I had a special box with baseball cards galore, I'd share with you. Sharing is for me. It's for me. Sharing is for you. And for you. Sharing is for everyone. Everyone who has a thing or two. Sharing is for me. It's for you. Sharing is for you. And for me. Sharing is for everyone. Everyone who has a thing or two. Nafinaritra ny hiran'ny voninkazo e? Ie. Ary inonareo tsara ve zavatra nambarany tao? Voarainareo ve? Inona zavatra nolazay? Ie, mahakasika ny hatsaram-panahy, tia mizara, malala-tanana, izany rehetra izany azo ilazana avokoa ary izay indrindra no resahantsika amin'ity anio ity. Ary hozaraintsika manokana ho an'ny vehivavy rehetra izany. Ary ho tsindriantsika manokana mihitsy izany ny ankizy vavy androany. Tsy midika izany hoe tsy miresaka anareo lehilahy. Mahafinaritra be nareo fa ho singaniko manokana fotsiny ny ankizy vavy androany satria toetra izay tsara indrindra tokony hananan'izy ireo. Tokony hananan'ny lehilahy fa tsindriako manokana fotsiny ny vehivavy. Eny ary. Ny toetra malala-tanana no resahantsika. Misy tombotsoa ve ity atao hoe malala-tanana ity? Eny, izay indrindra. Tena misy tombotsoa ary nampirisian'Andriamanitra mihitsy isika mba ho tia mizara, manome ny hafa. Andeha vakiantsika ny tenin'Andriamanitra e. Hamaky aloha tsika ao amin'ny Salamo 7:30, andininy 7:20. Salamo 7:30, andininy 7:20. Mora tadidy daholo ny toko sy andininy izay ho raisintsika androany. Anankitelo izy dia izao andininy 7:20 daholo no resahantsika. Salamo 7:30 aloha, Salamo 7:30, andininy 7:20. Dia izao no lazainy hoe alaviro ny ratsy ka manaova soa dia onona mandrakizay ianao. Alaviro ozy izy ny ratsy dia inona no tokony atao? Manaova soa. Dia inona ny vokany? Inona ny tombotsoa ho azo? Onona mandrakizay ianao. Hoela velona ianao raha manao soa. Ary tsy mijanona eto an-tany ihany fa onona mandrakizay. Aiza ny tena misy ny fonenana mandrakizay? Any an-danitra. Toetra n'Andriamanitra mihitsy ny manao soa sy ny manao tsara rakizy. Dia rehefa manao an'izay koa isika dia
afaka ny onina any amin'ilay fiainana mandrakizay satria manahaka an'Andriamanitra ny toetrantsika. Dia izaho zany andeha alavirina ny naozy izy ny ratsy, tsy manao ratsy, tsy mangalatra zany, fa aleo mizara na hoe tia tena dia no hoanahy foana, fa aleo mizara manao soa amin'ny hafa dia onina mandrakizay. Tena misy tombontsoa ity fanaovantsoa, ity malala-tanana sy mizara ho an'ny hafa ity. Andeha isika hijery toko sy andininy anankiray indray ary. Zavatra nambaran'i Jesosy indray no resahantsika. Lioka no jerentsika anazy. Tenin'i Jesosy mihitsy raha tetỳ an-tany ary zavatra nasain'i Jesosy natao mivantana mihitsy. Lioka toko 9 andininy 17. Lioka toko 9 andininy 17. Dia izao no tenenin'i Jesosy: kanefa hoy izao aminareo izay miaino, nareo izay miaino zany, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo. Iza hoe ny anaovana soa? Hafahafa nefa iza nampianatra ilay izy? Jesosy. Averiko indray mandeha ilay tenin'i Jesosy kanefa hoy izao aminareo izay miaino, ho antsika rehetra izay miaino zany, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo. Tsy akifidifidy zany. Rehefa mizara ianao na manao soa ianao dia aza mifidy hoe ianona ihany ny namako dia izy ihany nomeko, na hoe ianona afaka manome anahy izy rehefa avy eo, fa aleo izy omeko dia amin'izay soloniny anahy. Dia tsy hamentsika izay tsy mahavita manome antsika. Aza manavakavaka hozy izy Jesosy. Fa na dia ny fahavalonao ary dia maninona? Manaova soa na amin'ny fahavalo ary. Satria izay ny toetra amin'i Jesosy. Tadidinareo tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia nanahoana? Iza daholo ny navotany izay tia azy ihany ve? Ny olona rehetrarehetra, ny rehetrarehetra mihitsy, na le nikapoka azy ary, na le namanjika azy ary. Satria avy eo Jesosy niteny hoe Andriamanitra mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Maty ho an'ny olona rehetra Jesosy. Tia mamonjy ny olona rehetra izy, na izay namono azy ary, na izay tsy miraharaha azy ary. Dia izay zany no ampianarin'i Jesosy antsika hoe aza mifidifidy fa na dia ny fahavalonao ary. Satria rehefa manao soa ny fahavalonao ianao dia mety hiova izy. Zany io? Farany ary, ohabolana toko 7 andininy 17. Ohabolana toko 7 andininy 17. Inona zany no tokony ataontsika? Rehefa misy azo atao zany dia fiinona ve? Alao mba ho anahy. Fa inona no tokony atao? Andeha vakiantsika ilay tenin'Andriamanitra hoe aza mamina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza mamina ny soa izy amin'izay tokony omena azy. Rehefa hitanao hoe misy zavatra azo ataonao amin'ny olona anankiray ary fantatrao hoe tokony omena io olona io, dia aza fiinona ho anao rery fa omeo izy. Raha azo ny tananao atao ihany dia manaova foana, manaova. Fa misy tombontsoa lehibe ho anao izany. Ary toetra tokony hananany tsirairay avy amintsika, indrindra ny vehivavy. Ary ny lehilahy koa Ary tena toetra tsara satria toetran'Andriamanitra izany. Ao anatin'ity tantara anankiray ity dia ahitantsika vehivavy anankiray izay nanana toetra tsara izy, na dia tsy nanana intsony ary izy, fa hoe ho faty izy rehefa avy eo raha vao omeny olona izay sisa nananany, dia mbola nomeny ihany. Nanana hatsaram-panahy izy, nalala-tanana izy dia nanavotra azy izany ary nahavovonjy azy tao anatin'ny fahoriana izay niatra taminy. Ao amin'ny Mpanjaka
no ahitantsika n'izany tantara izany. Dia i mpanompon'Andriamanitra anankiray no tantarainao izay niarany zavatra nampijaly azy ary nila vonjy dia novonjen'ity vehivavy anankiray ity. Andeha ho jerentsika ao anatin'ny tantara izay dia ho hitantsika le izy dia arao tsara ndao indray ary anaraka tantarantsika. Eli dia mpaminan'i Jehova. Izy no mampita ny hafatra avy amin'i Jehova ho amin'ny olona. Iahaba indray dia mpanjakan'i Israely. Izy io dia tena ratsy fanahy ary anisan'izay mpanjaka tena ratsy teo amin'ny Israely. Noho ireo asa sy toetra ratsy izay nataony dia tezitra tamin'ny Andriamanitra. Indray andro dia tonga teo amin'ny Ahaba mpanjaka Eli dia nilaza taminy hoe izaho dia mpaminan'ilay Andriamanitra Israely. Izy no naniraka aho aty aminao. Raha velona koa Jehova Andriamanitra ny Israely izay hitsanganako eto anatrehany dia tsy hisy ando na ranorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ihany. Dia hoy indray Jehova tamin'ny Eli, mela eto ianao dia mandehana miatsinanana ka miafena ny anilan'ny renirano Kerita izay any atsinanan'ny Jordana. Ka ny renirano no hosotroanao ary efa nandidiny goaika aho hanome hanina anao. Dia nataony Eli izay nilazain'i Jehova. Dia ny renirano no hosotroiny ary ny goaika nanatitra sakafo azy maraina sy hariva. Satria moa tsy nisy orana intsony dia ritra tanteraka ny renirano. Dia niteny tamin'ny Eli indray Jehova ka nanao hoe mandehana ny Zarefata ary mitoera any fa efa misy vehivavy mpitondra tena any izay niteneniko hamelona anao. Dia lasa nakany Zarefata Eli. Rehefa tonga teo an-tanàna izy dia nahita vehivavy nitsipina azy teo ary niantso azy Eli dia nanao hoe azafady indrindra re mba angalao rano aho hosotroko. Nefa rehefa lasa ilay vehivavy haka-rano dia nataony Eli indray hoe azafady re mba hitondray mofo koa fa hoy ilay vehivavy hoe raha velona koa Jehova Andriamanitra aho tsy manana mofo tsony aho fa koba kely eran-tananay ila ao amin'ilay fitoerany dia menaka kely amin'ny tavoahangy ary jereo anke maka kitay azo ao dia anaovana mofo anay mianaka dia ho faty zahay avy eo. Fa hoy Eli tamin'ilay vehivavy, aza matahotra fa mandehana ny tranonao dia manaova mofo arak'izay lazainao izany ka anaovy aho aloha dia avy eo manaova ho anareo sy ny zanakao. Fa izao no lazain'i Jehova, tsy ho lany ny koba ao amin'ny fitoerany ary tsy ho ritra ny menaka ao amin'ny tavoahangy mandra-piavy ny andro andatsahan'i Jehova ranorana amin'ny tany. Dia lasa raha vehivavy nanao arak'izay tenin'ny Eli ary dia nanao hanina ho azy izy dia nanana haniko hanina zareo nandritra ny fotoana ela ilay vehivavy sy ny zanany ary Eli. Nefany tsy lany ny koba ary tsy ritra ny menaka araka ny tenin'i Jehova izay nampilazainy any Eli. Tao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 9:10 rakizy nahitantsika ny tantaran'ilay vehivavy izay tsara fanahy nanome an'ilay mpanompon'Andriamanitra izay. Hitantsika na dia tena tao anatin'ny fahasairana tanteraka ary ity vehivavy ity sy ny zanany dia nalala tanana foana izy, natoky ny fitantanan'Andriamanitra izy. Raha olona hafa izay na dia niteny azy Eli hoe Andriamanitra efa niteny fa ahazo sakafo ianao dia tsy nety izy satria hoe ianao koa sara ve lehilahy dia za dia tsy nomenao dia izay efa tsy manana sakafo tsony. Tsy mba nanao an'izany izy fa nizarainy ny sakafony. Nizarainy dia nahazo fitahina izy. Hitanareo ilay tenin'Andriamanitra vakitsika, onona mandrakizay raha manao soa. Dia tanterahan'ity vehivavy ity izay. Dia izao koa rakizy
ny fitenitsika malagasy, fomba fitenitsika malagasy izay nentin'ireo ray aman-drentsika taloha be tany. Dia nanana ohabolana izy tamin'ny alalan'ny ohabolana no nizarainy nanabeazana an'ireo ray aman-drentsika teo aloha. Dia io ohabolana malagasy io misy ifandraisany, misy tena mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izao hiaraka amin'ny lalaina indray tsika hanaraka an'izany hoe ohabolana malagasy mahakasika an'ity lohahevitra ataontsika ity ihany fa tena mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Andao nge hoenao ny lalaina atsoa mafy be nge lalaina atsoa lalaina mafy be ndre mandeha lalaina ho avy eo izy rehefa avy eo. Faly miarabantsika rehetra indray rakizy, tonga soa eto amin'ny fandaharana Zambolana. Ny fandaharana Zambolana rakizy dia fandaharana mahafinaritra be izay anarantsika ankizy ny oha-pitenenana ohabolana malagasy. Ireny oha-pitenenana sy ohabolana malagasy ireny rakizy dia tokony ho haintsika ankizy satria mahasoa antsika izy ireny. Ka amin'ity sabata ity dia ohabolana iray indray no andeha hojerentsika dia asaiko ianao mba andrakitra izany ao anatin'ny karnena ny kahe mba ho tahirizitsika ankizy izany dia ho haintsika foanany amin'ny fotoana rehetra. Ny oha-pitenenana izay hojerentsika amin'ity androany ity rakizy ary dia manao hoe ny manao soa tsy mba mahafaty antoka fa ny manao ratsy dia enjehiny nataony. Ny manao soa tsy mba mahafaty antoka fa ny manao ratsy enjehiny nataony. Io tenim-pahendrena malagasy io rakizy dia mifanaraka amin'ny voalazan'ny Baiboly. Amin'ity an'ity moa dia andro manokana ho an'ny vehivavy ka vehivavy anankiray ao amin'ny Baiboly no andeha hojerentsika i Tabita rakizy. Tabita na Dorcas ihany koa nahalalantsika azy. Tabita rakizy dia vehivavy izay nanao soa teo amin'ny fiarahamonina nisy azy. Nanjaitra izy ary nanome lamba ny manantena. Niantra ny hafa ihany koa izy. Nanao soa izany Tabita teo amin'ny fiainany rehetra. Inona nefa ny zavatra nisy rakizy? Naharary Tabita. Ary rehefa naharary izy dia niafara tamin'ny fahafatesany izany. Rehefa maty Tabita dia nitomany azy avokoa ny mpiarahamonina rehetra. Nalahelo ny olona satria lasa ilay vehivavy mpanao soa teo amin'ny fiarahamonina. Ny zavatra nafinaritra ny fiafaran'ny tantaran'ny Tabita dia natsangana tamin'ny maty indray i Tabita. Rankizy, ao anatin'izao fahazazantsika ankizy izao dia tian'Andriamanitra ihany koa isika raha hanao soa. Indrindra isika ankizy vavikely satria andro manokana ho an'ny vehivavy amin'ity an'ity. Andao isika hanao soa fa fitahiana ho antsika ary fitahiana ho an'ny hafa ihany koa ny fanaovantsika asa soa. Dia hoy ny voalazan'ny ohabolana. Ohabolana toko 1:12 ka ny 5:20 manao hoe izay manisy soa olona ho atavezina ary izay mandena dia mba ho lemana kosa. Ka ny hafatra ho antsika ankizy ao anatin'ny Zambolana amin'ity an'ity dia mba ho ankizy mpanao soa avokoa neny ankizy rehetra. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus told us to love him and to love
eny ary rakizy amin'ity manaraka ity indray a dia toetra anankiray izay tokony ananantsika vehivavy indrindra ankizy vavy tokony ananantsika mba ahafahantsika manao soa amin'ny hafa dia tokony mahay mahandro isika. Mahay manina hoe mahandro, tsy hoe mandro mahandro. Hitanareo le tantara teo, nahandro sakafo ilay vehivavy. Raha tsy nahay nahandro sakafo izao dia navita mofo ho an'ny zanany tsy ho an'ny Eliva satria nge izy efa tsy nanam-bola intsony fa nanana lafarinina izy koba dia nanana menaka kely izy dia nahay nahandro izy dia navita nanampy an'ny Elia sy ny ankohonany. Dia izao isika koa dia ilaina mihitsy mba ho tia mahandro, mianatra mahandro na dia mbola kely ary. Toetra tiany Jesosy ananantsika koa izany satria ilaina ny mampiasa ny tanana rehefa hanao soa. Dia hiaraka amin'ny Elina indray isika sy fifaliana kely dia na dia mbola kely ary izy dia mianatra nahandro satria te hanampy ny hafa. Andao indray tsika hiantso ny lalaina sy fifaliana andao ary. Karakara sakafo hiaraka amin'ny ankizy isika amin'izao fotoana izao salama be fifaliana. Salama tsara fa misaotra. Ie tsara be zany. Efa nanomakomana zavatra matsiro be ho anareo zay fa andao antanitsika fifaliana hoe inona ary no karakaraintsika androany Ny ataontsika androany rakizy dia cupcake aux légumes. Cupcake aux légumes. Hafa kely zany rakizy ny ankizy indraindray ohatrany tsy dia tia légumes zay fa androany ataontsika matsiro be fifaliana ineny ary inona ary ny zavatra ilaintsika amin'izay cupcake aux légumes zay? Voalohany dia mila lafarinitsika 250 grammes. Lafarina 590 grammes. Dia mila légumes atsika eto moa zany dia voatavo. Voatavo andray matetika ny ankizy tsy dia mihinana voatavo nefa voatavo hitanareo le lokony le zao mavomavo ohatr'izao manakarena vitamine A tena mety be amin'ny maso. Le maso tia mijery fahita lavitra io tena mety be mihitsy ny voatavo. Inona ny manaraka ry fifaliana? Mila zava-maitso koa tsika ohatra hoe tongolo maitso, persil, kotomila afaka misafidy zany zay. Mila zava-maitso ihany koa tsika tena tsara be ny zava-maitso zay misy ao an-trano ao. Tsy mila misahirana be fa efa zay ny tanysain'ny fifaliana teo zay. Ohatra hoe raha misy ohatra persil ao an-trano tena mety be zay. Raha misy ihany koa ina moa izy teo kotomila fa ny ampiasaintsika androany amin'ity ketriketrika matsiro tia dia tongolo maitso. Inona manaraka? Mila dobera tsika na menaka. Raha menaka le izy dia 100 ml fa raha dobera le izy dia 100 grammes. Tena ilaina be. Eto zao ny doberantsika efa tsy nataontsika bain marie. Azonareo ve zany bain marie zany? Zany bain marie zany efa nalefantsika kely teo ambon-dramafana mba hitsonika tahaka izao. Dia efa nitenen'ny fifaliana teo moa zany hoe raha ohatra ka tsy mampiasa ny dobera dia mampiasa menaka 100 ml. Dia ity doberantsika ity zany zao 100 grammes na 100 grammes ny dobera ho ampiasaintsika efa vita bain marie. Dia inona ny farany? Tsy voatery mila antsika fa raha ohatra hoe misy dia ampiana fromage kely mba misy plus de goût anazy. Ndray zay ho fanampin'ny tsiro izy fifaliana fanampin'ny tsiro dia ampiasaintsika fromage dur ohatr'izao zany afaka jifaina eny amin'ny mpanjifa eny amin'ny mpivarotra rehetra zay efa hitantsika hoe misy fromage. Efa vitanay nyrapena kely izy ity ho an'ny tsiro ampiavaka kely an'le cupcake aux légumes. Mila atody roa koa tsika. Atody anankiroa. Le
levure chimique ilay izy fa tsy levure boulangère. Levure chimique zany rakizy le menamena tadidina le lokony le menamena no ampiasaintsika. Mila ronono koa tsika. Ronono ye ty rononontsika ronono efa vonona tsara. Ronono ohatry ny ahoana ny abetsany fifaliana? Afaka atao poana orta le izy na rice tapany. Eny ary zay zany ny ronono ilayntsika roana poana yaorta na ihany koa rice tapany amin'ny vera ohatran'izao. Ye tsy adino ny manisy ny sira dia ny dipoavatra kely ihany koa. Ataontsika sira ny cupcake-tsika androany satria izay hitantsika hoe miavaka izay dia tsy dia tsara ny siramamy indrindrandrindra ho antsika zazakely ho antsika ankizy tsy dia tsara ny siramamy dia ho ataontsika masira zany ny cupcake ho karakaraina miaraka amin'ny fifaliana androany. Ye eny ary rehefa hitantsika nitenen'ny fifaliana teo ny makasika an'ireo taharo fangaro rehetrarehetra ilayntsika amin'ilay cupcake aux légumes dia ndao amin'izay karakaratsika fifaliana ao. andao amin'izay tsika rakizy. Yo alayntsika ny saladier ohatran'izao dia inona ny ataontsika manaraka? Voalohany indrindra aloha dia afangarontsika ny ingrédients secs. Ny farine, levure. Ye afangarontsika zany zao ilay lafarine sy ny levure. Ndao ary ohatry ny ahoana moa zany zao ny levure ampiasaintsika ry fifaliana? Roa sotro kely. Roa sotro kely. Roa sotro kely ny sotro kelynay ampiasainay ity zao somary kelikely fa rehefa ny atokantrano any ataovy iray sotro kely le ao an-trano ao fa ny anay ity ampiasainay ity somary kelikely dia aleo rehefa ny an-trano zany dia ataonareo iray sotro kely. Dia afangaro ndrasa-piko kely fifaliana ary aloha ty ary ny afangarona anazy eny ary atao hita tsara, atao mifangaro tsara ny lafarine sy ilay levure iray sotro kely. Rehefa vita izay dia inona indray ny ataontsika? Dia maka an'ilay atody tsika. Maka an'ilay atody. Eny ary apiko aloha fifaliana fa rehefa manao sakafo ohatr'izao tena ilaina ny fanampian'ny olon-dehibe ilaina fa manjary sao dia ohatra hoe may, ohatra hoe maratra dia aleo miaraka amin'ny olon-dehibe foana rehefa manao sakafo toy izao. Dia alohany nanao sakafo ihany koa izay efa nanasa tanana tsara. Mila manasa tanana tsara ry lohany hikarakarana ny sakafo sady izany ry fifaliana? Zany. Ie, nadao dia atao ahoana zany izao ty atodintsika ty? Kapohantsika ilay atody. Kapohana, eny ary. Ty zany izao dia kapohana zany izao ilay atody. Kapohantsika tsara ilay atody tahaka an'izao, ohatran'izao. Dia manarak'izay ahoana indray ny ataontsika? Alefantsika ny beurre. Alefantsika ny dobera. Alefantsika zany ny dobera. Alefantsika ao anatin'ilay atody. Alefantsika ato. Eny ary. Alaintsika tsara aloha fa manjary tsy ampy ilay fangaro. Manjary mety hoe lasa misy 10 grama latsaka. Dia sady ampitsika sira. Rasa aloha kofina tsara aloha. Ataontsika ohatr'izao tsara. Ohatr'izao ilay mila fanampiny zaza ao an-trano ao. Indraindray misy zavatra tsy vitan'ny fifaliana moa izao firy taona? 12 taona. 12. Fifaliana 12 taona efa mahay mikarakara sakafo. Resy ny fifaliana. Fa ahoana zany ndry mahay mikarakara sakafo be sahady aky? Efa nianatra. Efa nianatra. Ay, inona zany ny tanjon'ndry amin'ilay karakara sakafo? Manampy amin'ny nenay. Sambatra be reto neno fifaliana. Tena sambatra be. Sady manafangaro an'ity fangaro. Ina moa izy teo atody sy dobera ity tsika zao tandremo adino ny sira. Ao fifaliana manampy sira.
indrindra manampy sira dia tsy akapohantsika foana aloha le dobera sy tsy atao be sira makarary koa ny sira miresaka za teo hoe siramamy makarary fa raha va be sira koa tsy mety koa zay eny ary vita zay inona indray no ataontsika manaraka anisy poivre afaka ampiana afaka tsy asiana ondry ihany ary manisy anazy iny zany zao hanitra tena hoe facultatif na ihany koa afaka ampiana afaka tsy ampiana mitovy amin'le zava-maitso teo ihany koa le izy zay misy ao an-tokantrano ao tonga dia afaka ampiasaina daholo eny ary ohatr'izay dia kely fotsiny le poivre raha vao ohatra ka betsaka le poivre dia manjary masika indray tsy zaka ny zazakely ao an-trano ny olon-dehibe mahazaka masika fa ny zazakely tsy mahazaka dia ahoana indray zany ny atao zao efa vita kapoka le izy alefantsika ny voatavontsika alefanao ary alefa ny voatavontsika le voatavo le niteneniko anareo tena iny zany zao ny legioma antsika androany mady hitanareo eo rehefa aveo fa matsiro tena matsiro io rehefa eo tsy arakaraka mahavoatavo azy vao mihaino ohatrany vao miteny fotsiny voatavo dia ohatrany hoe ratsy fa tena hoe apiako fifaliana manatanteraka an'ity aloha fa amin'izay tsika tsy taraiko fa maika hinana efa henonareo any ve mifofona efa manitra sahady le izy nefa vao dia alefantsika indray maitso eny ary ao ary alefa indriny maitso alefa maitso aleo andeha daholo mihitsy aleo andeha so tsy ampy atsika eo rehefa avy eo aleo andeha daholo mihitsy dia afangaroko ihany eny ary inona zany zao no mbola tsy vitantsika atao anatin'ity ampiana le ronono ao ary ataontsika le ronono araka ny lazaintsika tetsy aloha ilay ronono dia eraky ny vera sy tapany alefantsika ray vera ina ny ray vera hitanareo ina ny ray vera dia ampiny fifaliana tapany ary iny tapany zay dia afangaroantsika tsara ihany mba azahoantsika n'le izy mba hiaraka hitambatra ao tsara inona indray ary ny ataontsika manaraka afangarontsika miaraka amin'ilay lafarine amin'izay le mélange rehetra eny ary ao ary atarotsaka fifaliana ny lafarine le lafarine efa nisy levure roa sotro kely no nampiasainay teto ny any an-tokantrano ray sotro kely ihany satria ny sotro kelinay somary kelikely ray sotro kely mitafotafo be afaka atao mitafotafo zany satria ty tena sotro kely dia afangaro tena efa manitra reto tena efa mampite hinana nareo zany zao any an-tokantrano raha pitso manandrana an'ity efa tena hoe eo am-pikarakarana dia efa mitsiriritra sady zany efa ndrify efa mahay mifofona tena manitra be izy efa manitra tena efa manitra mihitsiny le anina mahatonga an'izany le tongolo maitso zao efa manitra fa na izany koa ary na efa maheno fofona voatavo matsiro sady ndrify ty voatavo tsara be fifaliana ty voatavo za koa mino fa ty voatavo daholo ny ankizy kely rehetra vao mahita an'ity cupcake aux légumes thé izy ohatrany menamena kely dia aviavika ampiana ronono izy zao tsy haiko zao raha za zao nanao an'io dia tsy haiko le hoe ampiana kely raha ohatra ka tsy anina afangaroko tsara ihany inona zany zao mbola mety hoe adintsika
Le fromage. Le fromage afaka ampiana afaka tsy asiana ô. Ie. Le fromage ao ary arotsaka fifaliana le fromage petratsika ato aloha ty arotsaka fifaliana le fromage zay itiavantsika anazy na ampiana fromage na tsy ampiana fromage mety foana fa iny zany tena hoe fanampy tsiro vao maika le izy matsiro miampy an'io fromage io tena vao maika matsiro vao maika tinina izy kely rehetra tandremana tsara fa rehefa manafangaro zavatra ohatr'izao indraindray mety mibolisatra na ohatr'izany dia ohatra hoe dada sy neny manampy manafangaro satria somary mila tanana ngezangeza le manafangaro anazy sady zany ry fifaliana Zany mihitsy. Ie, nareo sy neny zany zao tranonareo ao zany zao mikarakara sakafo foana matetika Ie. mahafinaritra tena mahafinaritra manentana ny ankizy mihitsiny mba hikarakara sakafo toy izao indrindra ny sakafo ara-pahasalamana. Eny ary vita izay ny fangarontsika inona indray ary nataontsika manaraka Versentsika eo anatin'ilay moule le izy. Le alaintsika ny moule andeha ho arotsakitsika ao anaty moule zany ny tahazo rehetra. Alaintsika ny moule ampiasaintsika eto moule vita avy amin'ny silicone raha sy tonga dia alahatritsika ao ary miara-mandatritsika sy ndry ary dia amin'izay vetivety mendry kely dia amin'izay vita vetivety ny cupcake aux légumes atsika zao sahady dia efa manitra fa meloha eo am-pikarakarana an'ity moule antsika ity dia tokony ataontsika ahoana aloha ny lafaoritsika Tokony afanaintsika 150 degrés entre 150 degrés 180 degrés. Zany hoe eo am-pikarakarana an'izay rehetra izay zany zao dia efa nafanaintsika 50 ka hatramin'ny 20 degré ny moule antsika. Eny ary anomboka andraraka amin'izay zany zao tsika araraka alaina ny sotro ity zao le sotro na dobera efa nampiasaiko teo manaraka ato indry dia za mandraraka ato amin'izay tsika ataontsika ohatr'izao dia tsy ataontsika feno be aloha tsy atao feno be le izy mantsy mitombo dia manjary mivoaka daholo lasa ratsy koa ny endriny fa aleo ataontsika tapatapany. Efa vitantsika izany manisy an'ilay paty ao anaty moule dia andao ampidirintsika ao anatin'ilay lafaoro le izy. Eny ary aleo ary ampidirintsika ao anaty lafaoro amin'izay dia miandry ny fahamasahany sisitsika. Tandremana tsara aleo dadana neny manao azy ao anaty lafaoro. Rehefa mampiasa zavatra mafana raka izy dia tokony eo amin'ny masony ray aman-dreny foana. Zay indrindra. Masaka amin'izay le izy raka izy dia alohan'ny hamokana anazy ao anaty lafaoro dia miteny amin'ny ray aman-dreny hamokana azy. Zay indrindra satria manjary sao dia sanatria mahay ny zazakely dia izao mba hahafantarantsika anazy hoe masaka dia maka cure-dent dia somary atao ohatran'izao zany dia raha ohatra ka tsisy manaraka intsony dia izay zany masaka sahabo eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 minitra eo dia masaka ny cupcake aux légumes atsika. Andao ary inona kely an'ilay izy mba ahafantarana hoe tsara le izy. Anandrana izay manasa. Ay jere tsara be fofony. Andramo tena tsara. Tsara be le izy raka izy sady amin'izay tsara fahasalamana.
zao a mametraka ny veloma mandra-peona indray a amin'ny manaraka indray tsika hikarakara sakafo hafa indray velomy fifaliana veloma daholo rakizy. Tsara izy sakafo iny a izany tehanao andreny atsangana entanany tena tsara be mihitsy ary mampazoto manao ie nafinaritra be le ankizy mahay mahandro hoe mino fa nareo reo koa tena mahay mahandro de aza miandro dada sy neny mangataka foana hoe neny ameo an'izao a neny an'izanona fa mangataka amineny hoe samba vidiano an'izao a vidiano lafarina vidiano voatavo a fa za koa mba hanamboatra rehefa kelikely zany zao a de afaka mikarakara isika fa mazoto mahandro zao ndray ary tia toetra anankiray farany ity a ary zay ny amaranantsika ny fiarahantsika amin'ity an'ity tia toetra anankiray ity de toetra tokony ananantsika rehetrarehetra fa iza miaina indray zany zao no iarahantsika milaingo ary aza adino mihitsy fa indraindray tsika variana de adinontsika tia toetra ray ity andehitsika hiaraka milaingo indray a fa ho lasa ankizy mafinaritra be daholo tsika rehetrarehetra rehefa tapitra izao fandaharana izao laingo andao indray. Mbola fanamaram-batsika rehetra indray rakizy natratra ity anio ity zao indray tsika dia tonga eo amin'ny fandaharana za mahay miaina. Ity fandaharana ity rakizy dia natao mba ho fampatsiahivana antsika sy ho fampianarana antsika ireo fahalalam-pomba izay mety tsy tadidintsika kely na mety adinodino kely indraindray ka dia ho ampatsiahivana antsika zany ireo fahalalam-pomba vitsivitsy izay tokony hananantsika ankizy rehetra. Ka dia amin'ity andro ity tsika dia hiresaka ny momba ny fiarabana. Ny fiarabana moa zany dia efa haintsika daholo hoe manahoana tompoko sy ny ohatra izany ka fampianarana momba izay fiarabana izay no ataontsika amin'ity andro ity. Ny fiarabana rakizy dia tokony ataontsika indrindra amin'ireo olon-dehibe namana fianakaviana ka tokony atombokantsika aloha izy voalohany indrindra amin'ny ao an-tokantrano izany hoe ny ao amin'ny tranontsika ao izany dia ohatra hoe vao maraina vao mifotsika dia miarahaba ny dada miarahaba ny neny miarahaba ny zoky sy ny sandry ohatra indray ohatra hoe hariva nareo vao mifankahita ao an-trano dia amin'ny hariva indray zany tsika tsy manadino miarahaba ny olona rehetra ao an-trano. Ny olona manodidina konkoa tsy adino reny konkoa dia tokony arabaintsika ny any am-pianarana konkoa indrindra maîtresse ny monsieur ny mpampianatra rehetra ireny dia tsy tokony adinontsika mihitsy koa ny miarahaba izy ireny dia indrindra ihany koa ny any am-piangonana ny loholona ny pastera ny namantsika rehetra dia tokony tsy adinontsika ihany koa ny miarahaba n'izy ireny satria ny fiarabana no fahalalam-pomba kely indrindra izay tokony hananantsika ankizy. Ny tokony sandininy fotra izay anatin'ity lohahevitra za mahay miaina ity dia ny ao amin'ny Matthieu 7:12. Matthieu 7:12 manao hoe koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Dia indirariana amintsika ankizy rehetra dia mba hanao izay tiantsika ataon'ny olona amintsika isika mba hanaovan'ny olona izany koa amintsika tsirairay avy. Dia mandram-pioana indray rakizy amin'ny nanaraka indray velo. Be
ombaeno ny feony miantso anao o azay fa efa miandry anao ny tomponao te handray ny tananao o mavaly ny fanasany anao fangana reka mody efa olaony aty jesosy aneno miantso anao any efa miandanjako ny fity tsara kokoa ny mibebaka dieny zao satria tsy hoe oravizao tany zao kunganu lamari nyamsaka ijeso mibeba liuva manantu alijeso tanuma ifiki ifamuze oeke ani oeke nifamuze atuluchana oeke azaeka otele nitanani zezoni ulacha namunze ulae sivofafa oeke faly miarabantsika indray tratran'ity takariva ity fotoana izay fanaovantsika fampiresantsika ao anaty minitra vitsy mikasika ny resaka fanabeazana amity takariva ity mandritra ny fotoana maromaro herinandro maromaro dia resakitsika ny amin'ny hoe ny fomba firesaka androany zany tsika dia hijery hoe fomba firesaka manao hoana manao voalohany zany dia hoe manao ny olon-dehibe ny olona rehetra ho zava-dehibe aloha zany hoe rehefa miresaka ianao zany na iza no miresaka aminao na iza miresaka aminao dia zao hoe ilaina ny mametraka fa
zava-dehibe ny olon-drehetra ny toetsaintsika zany rehefa iresaka amin'ny olona anankiray tsika dia tokony manana toetsaina anankiray hoe ama olona ny fanahintsika olona manabe ara-panahy dia tokony ho toetsaina mamonjy fanahy ary raka ny voalaza dia ny teny a dia na izy mandratra mamotika mamono na izy a mamonjy dia tokony le teny mamonjy zany no ataontsika ao amin'izay indrindra dia zao hoe noho izany a rehefa miresaka amin'ny olona isika dia aoka ho tonga saina aloha isika fa olona manana ny tombam-bidy ny olona tsirairay na zazakely miresaka aminao a na tanora na ankizy na olon-dehibe na antitra na mahantra na manan-karena niza dia tokony ho jerentsika hoe tokony ho fantatritsika fa manana tombam-bidy a ny olona tsirairay avy ary izay tombam-bidy izay dia mitarika atsika zany tsy tokony hitsaratsara avy hatrany indraindray tsika manko rehefa mijery olona anankiray iresaka amin'ny olona anankiray dia mitsara ny tonga ao aloha ny fomba fijerintsika zany dia aoka alevintsika any mihitsy izay hoe tsy mitsaratsara aloha ary aoka fantatritsika ihany koa fa nitoetra fototra iray anana ny olona rehetra dia ny faniriana ho manan-danja zany hoe rehefa miresaka amin'ny olona anankiray ianao dia apetrao fa manan-danja ny olona iny satria izay ny tadiaviny aminao dia izay le lohatenintsika teo hoe ny fomba firesakitsika zany dia tokony mametraka hoe zava-dehibe io olona miresaka amikio tena manan-danja io olona miresaka io ary ao anatin'izay zany rehefa apetrakitsika le tombam-bidy dia misy fanajana izay zany le izy hoe tenin'Andriamanitra manao amintsika hoe petera voalohany toko faharoany toko fafito ambin'ny folo manao hoe manaja ny olona rehetra ka na iza miresaka aminao na kely na lehibe araka ny voalaza teo dia apetrao fa manana tombam-bidy izy ireo dia hotoizantsika indray izay amin'ny fotoana manaraka hoe rehefa mipetraka ajainao izy mipetraka ny tombam-bidiny dia inona ny toyan'izay rehefa avy eo satria miankina amin'izay ny toyan'ny resaka ny fomba firesaka satria ianao mpamonjy fanahy dia mirary soantsika izay zany ny fotoanantsika androany dia samy hotahin'Andriamanitra.
sitrana toko ianao anasitrana ianao rayo mahantra menatra mangariary rayo fitiavana antoko iana umetokizao nisako ririraiko ubalsamako ianao anasitrana toko ianao anasitrana ianao rayo mahantra menatra mangariary rayo fitiavana antoko iana. tonga soa atao anatin'ny fandarana isika ary manaraka ny fandarana jaina isany a ary manasanao zahay mba tsy ho diso anjara am'ireo fitahina zay no man'ny lanitra ho antsika ao amin'ny Matthieu toko 9:10 tapany by zao no misy antsika atao ane ny sitraponao. Mbola miaraka amintsika hatrany ny pasteur Repartina Fanera hitondra ny famelabearana eto androany ko manasanao mpitiavana zahay raiso ny baibolinao ataovy akaiky ihany koa ny fitanana antsoratra mba hitazomana andreo toko sy andininy izay tena ilaina sy verimbeno anatin'izany fiaramianatra izany. Miarabanao pasteur tonga soa indray atao anatin'ny fandarantsika manasanao avy hatrany hitondra ny famelabearana atao ane ny sitraponao. Enafy faly miarabanao namana dino ary manona fiatanany tompo mandrakarifa ho aminao inkoa izay mangetaeta lina ary manokana fotoana hiaraka andinika ny ten'Andriamanitra ary indrindra hiaraka andalina ny vavaka nampianaran'ny tompo ka mba ho tena tanteraka eo aminao ane izany vavaka izany ary mba ho tena ho fivavahana marina tokoa ane ny fivavahana zay ataonao. Zay moa zany tena tanjosika ao anatin'ity fandiniana ny ten'Andriamanitra ity. Eny ary mety sika zany am'le hoe atao ane ny sitraponao. Ny fantaniana petraka manodidina an'izay namana dinao misy maromaro any vitsivitsy hoe inona moa le sitrapon'Andriamanitra fantatsika ve le sitrapon'Andriamanitra de ao anatin'izay ko de hoe vitatsika ve ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fantaniana lehibe koa zany voalohany le hoe fantatrao hoe fantatsika ve le sitrapon'Andriamanitra, fantatsika marina ve le sitrapon'Andriamanitra de vitatsika ve ny manao an'le sitrapon'Andriamanitra. De ao anatin'izay koa misy fantaniana azo apetraka ny hoe inona ny mahazava-dehibe ny fanaovana an'le sitrapon'Andriamanitra. Ka inona ny mahazava-dehibe an'izany fa maninona raha mivavaka fotsiny de vita. Io koa zany le mila zavaina tsara zay ny anton'ity hoe ho atao ane le sitraponao Andriamanitra ho atao ane fa tsy hoe vitany mivavaka fotsiny ianao isan-kerinandro de zay. De ankoatran'izay de zavatra hafa natao. Inona mahazava-dehibe an'le fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Eny ary ataontsika maki toko sy andinina ary tonga de ten'Andriamanitra no andeha vaky itsika aloha andraisantsika ataontsika hoe tadalana mahakasika an'ity le hoe hatao ane ny sitraponao. Jaona voalohany toko 5:7-12 ndao mba vaky itsika kely ny voalazany ao. Jaona voalohany toko 5:7-12 ary izao no fahasahinana anantsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika de mihaino antsika izy. Zay io aloha raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika de ahoana izy de mihaino antsika izy. Aika izany mba tonga ny vavakantsika ho inon'Andriamanitra de mila mivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mangataka
araka ny sitrapony de miaino izy. Dikan'izay mifanohitra am'izay koa zany mitombona raha mangataka zavatra tsika tsy araka ny sitrapony na hoe mivavaka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de tsy miaino de tsy miaino mihitsy izy. De io le hoe tsy mihoatra amin'ny plafond ny vavaka ataonao, tsy mihoatra amin'ny plafond satria tsy araka an'le sitrapon'Andriamanitra. Zay zany aloha milaza amintsika mahazava-dehibe anyty le hoe sitrapon'Andriamanitra ty hoe ho atao ane ny sitraponao. Mba tonga ny vavaka zay ataontsika hoenon'Andriamanitra de mila mivavaka araka ny sitrapony isika, mangataka araka ny sitrapony. Ndao tsika makitoky sy andiny ray ary toe-javatra zay misy. Jakoba 4:7. Inona ny toe-javatra zay misy matetika eo amin'ny fivavahana? Jakoba 4:4. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba olaninareo amin'ny filanareo. Zay. Io zao misy toe-javatra am'seho ary. Miteny le Jaona 1:5 hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony sika dia miano atsika izy. De ozy izy Jakoba 4:4. Mangataka ianareo izy nefa tsy mahazo. Tsy mahazo. Ina moa dikan'izany? Tsy valian'Andriamanitra ary tsy henon'Andriamanitra le vavaka. Tsy mahazo, mangataka, mivavaka nefa tsy mahazo. Inona ny antony? Diso fangataka ozy izy. Satria aloha volazanao, diso fangataka ianareo. Diso fivavahana. Tsy nety le vavaka. Ahoana ny ilazana hoe diso fangataka na hoe diso le fivavahana na le vavaka zay natao, diso le vavaka zay natao? Olaninareo amin'ny filanareo satria olaninareo amin'ny filana. Inona zany manosika anao hivavaka? Filana. Filana le manosika. Mba hanomezana fahafampo ny filana. Dia tsy mahazo, tsy henon'Andriamanitra. Dikan'izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. De eo zany afaka misintona kely tsika zany fanazavana hoe aika zany rehefa vavaka no mifantoka amin'ny filantsika dia diso fangatakatsika. Fa ny vavaka zay ataotsika zany de tokony miankina amin'ny Andriamanitra. Miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny sitraponao. Ary tsy hanomezana fahafampony filanao fa miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoenon'Andriamanitra le vavaka ary hovalian'Andriamanitra. Makitoky sy andiny manaraka indray atsika e. Jaona 7:1-3. Jaona 7:1-3. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Eo anko zany a. Zay le hoe mahazava-dehibe an'le hoe ho atao any sitraponao. Inona mahazava-dehibe de mazava le tena. Andriamanitra tsy mihaino n'inona ozy izy? Mpanota. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Raha io fotsiny zany zao raisitsika de hoe ina moa zava de efa tsy henon'Andriamanitra daholo anie zany mivavaka rehetrarehetra. Satria samy mpanota. Zay. Satria samy efa nanota izy rehetra. Fazadino misy tony ao. Ahoana le tony ao izy? Fa zay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Zay. Jiro tsara. Samy mpanota daholo. Andriamanitra tsy mihaino mpanota, tsisy olombelona tsy nanota, mpanota daholo, tsy mihaino vavaka rehetra zany Andriamanitra. Tsy izay nefa izy fa mbola toizany. Fa le mpanota io izay manao ny sitrapony no henoiny. Le mpanota zay mivavaka aminy izy ka manao ny sitrapony dia henoiny. Inona ny tiany olazaina am'zany? Tiany olazaina am'zany ry namana tinao de tsotra ihany. Isaia ny vaky itsika. Isaia 7:5 ny 9:1-9. Isaia 7:5 ny 9:1-9. 1-9. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Zay. Ampifandraisiko zany zao le Jaona 7 a. Hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota. Zay. Fa zay mivavaka aminy sy manao sitrapony no henoiny. Ozy izy.
de ozy izy ny Isaia, indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ny sofiny tsy lalon-dalovana fa mahare. Ka raha mahare ny sofiny, manina izy zany no tsy meny mpanota. De toy izany izy ao amin'ny 2 fa ny elokareo no inona izy efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Aika zany raha ny tena marina le hoe Andriamanitra tsy miaino mpanota, ny tiany olazaina amin'iny misy efitra mampisaraka amin'Andriamanitra sy le olona. Tsy le olona loatra zany no tsy tian'Andriamanitra, fa misy le efitra eo. De inona le efitra? Fahotana. Ny fahotana. Ka ity mpanota ity zay mivavaka amin'Andriamanitra de mila manala nyity efitra ity. Esorina le efitra de miaino izy. Zay le hoe ny sofiny tsy landalovana fa mahare. Ary zay mahatonga le any amin'ny Jaona 7 hoe izay mivavaka aminy ka manao ny sitrapony, manala an'le efitra de enony. Le mpanota io enony. Zay mazava-dehibe an'le hoe atao aneny sitraponao. Atao aneny sitraponao. Misy zavatra esorina zany ao. Misy zavatra ialanao. Mahatonga an'Andriamanitra miaino. Zay mahatonga an'Andriamanitra iaino. Ary zay ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra zany dia ny ialan'io zavatra io. Le mpanota mila manala n'io zavatra io. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Ka enon'Andriamanitra mivavaka. Ndao atsika makitosy andininy ray ary zay tena mamitina zay rehetrarehetra zay. Inona zany le hoe ho atao aneny sitraponao? Inona le sitrapon'Andriamanitra re? Tapany voalohany zany zao ty ataontsika ity fa mbola misy ny tapany faharoa sy ny manaraka. Ezekela 3:7 ny andininy fa 2:10. Ezekela 3:7 ny andininy fa 2:10. Lazao aminy hoe aravelona koa ho Jehovah Tompo, de tsy sitrako ny fahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalany ratsinareo, fa nahoana moa no teo faty anareo taranak'Israely? Zay. Mazava be le ten'Andriamanitra. Tsy sitrako ho Jehovah, tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy. Ratsy fanahy. Panotany le ratsy fanahy, panoty. Tsy sitrako ny hafatesan'le panota. Ny olona rehetra io. Za anisan'izany, enao anisan'izany, tsika anisan'izany. Tsy sitrako ny hafatesan'le panota ho ziza Andriamanitra. Raha afatsika kely zany izy ataoko hoe fihezanteny négatif mantsy zany, forme négative izy ny filazana azy zany io hoe tsy. Misy an'le hoe tsy. Fa raha ataontsika fihezanteny tsotra zany izy de hoe sitrako ny haveloman'ny ratsy fanahy. Sitrako Jehovah ny avelona ny ratsy fanahy. De toy izany le izy. Ahoana izy izy? Tsy sitrako ny hafatesan'le mpanota. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny hafatesan'ny mpanota. Fa inona zany ny sitrapon'Andriamanitra? Ny alany amin'ny ratsy. Zay. Mahafinaritra ane le ten'Andriamanitra. Aike zany ny sitrapon'Andriamanitra dia ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy. Ajantsika hatreo aloha zany ty tapa voalohany ty. Ho atao ane ny sitraponao. Ny sitrapon'Andriamanitra de ny havelona anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny sitrapon'Andriamanitra de ny alan'ny mpanota amin'ny lalany ka mba ho velona izy. Zay ny sitrapona. Ka rehefa mivavaka zany ianao tompoko, manao hoe raha anay ny an-danitro ho atao ane sitraponao, misy akony eo aminao zany zay. Enao le mpanota manao ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany. Za zany le ratsy fanahy ny alako amin'le faharatsiana ka mba ho velona. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava zay fanazavana zay pasteur. Iverenana kely ny vetivety le hoe vitan'le mpanota raha ve le miala amin'le ratsy, le manao ny sitrapon'Andriamanitra araka ilay fanontaniana drafitra nataonao tany am-piandohana. Azahoaiza ny anjaran'le mpanota sy ny ataon'Andriamanitra ho azy amin'izay dingana zay.
ia velona tamin'ny fanazoana tamin'ndray mandeha itsika zany makasika le hoe famasinana sy oatra zay le hoe ezaka hoe vitatsika raha ve vitan'le ratsy fanahy ve zany ny miala am'le ratsy satria zay ny sitrapon'Andriamanitra dia ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy ka ho tanteraka le sitrapon'Andriamanitra ndao atsika maky ny ten'Andriamanitra hoe inona tena ahatonga an'izay zavatra zay, ahoana ny ahatanteraka an'izay sitrapon'Andriamanitra izay, ahoana ny ahatanteraka an'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Ndao tsika ary maky ny ten'Andriamanitra Romanina toko 5 deo vakitsika ny andininy 9. Romanina toko 5 ka ny andininy 9. Zao ny voalaza fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Zay. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika de ahoana izy izy maty hamonjy antsika Kristy. Hamonjy antsika Kristy. Zay ke zany ny ahafahan'le ratsy fanahy na le mpanota hiala ho afaka amin'le faratsiana. Jesosy Kristy, nahafatesana Jesosy. Fony mbola mpanota isika de efa maty hamonjy antsika Jesosy Kristy. Fa zao ndao tsika jery kely an'ilay fanoarana ao amin'ny Luka toko 5:10. Ndao ne jerevantsika kely ny fanoarana amin'ny Luka toko 5:10 manomboka ny 10 fanoarana momba an'ilay zanaka. Zanaka zay niala nanalavitra ny rainy sisy. Okay, de ndao vakitsika manomboka eo amin'ny andininy 7:12. Luka toko 5:12 manomboka amin'ny andininy 7:12. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiky manan-kanina be dehibe fa za kosa maty mosary eto. 7:12 iangy aho de hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko hoe fananota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony fa atao fitakiny anankiray amin'ny olona karamainao aho. De niainga izy ka nakany amin'ny rainy fa raha mbola lavitra izy de taza ny rainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namina ny voziny sady nanoroka azy. So le toe-zavatra am'seho io mitsy zany le toerana misy atsika. Le rainy voalaza eto dia mampiseho an'Andriamanitra sady zay. Le zanaka de mampiseho atsika. Dina nataon'le zanaka niala tamin'ny rainy izy de lasa nandeha nanalavitra ny rainy de ny fiainana de voalaza eo amin'ny andininy 7:13. De ahoana izy andeha 7:13. Ary no ny afaka kelikely dia nangony lay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nakany tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Nandany ny fanana tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Fiveloman-dratsy. Zay zany le fiainan'le zanaka. Rehefa nanalavitra ny rainy dia niaina tamin'ny fiveloman-dratsy. Zay. Fa zao le vakiteny vakinao teo am'izay 7:12 tonga teo amin'ny fotoana anankiray de hozy izy ny ten'Andriamanitra nanina ny sainy nodiny sainy de iny namana dinao le efa vakitsika le ao amin'le Filipiana toko 4:17 hoe Andriamanitra miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka ny sitrapony. De inona le sitrapon'Andriamanitra ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy. Iza miasa ao anatsika Andriamanitra amin'ny lalany fanahy, amin'ny lalana fanahy na ny fikasana na ny fanaovana. Eto zany zao hoe nody ny sain'le zanaka efa asan'iza zany zao zany asan'ny fanamasina. Zay le hoe prise de conscience. Conscient izy ny amin'ny toerana misy azy. Zay le izy asan'ny fanahy masina
de io le jauna toko fa 9 ko ny vakitsika izay andininy fafito milaza hoe raha tonga izy ny mpananatra zany fany masina dia ampiaika izy tontolo zao ny fahotana fa zao tsy vitan'izay ihany tsy mijanona eo fa mba hatateraka an'le sitrapon'Andriamanitra dia niteny le zanaka nodiny saina de niteo izy indrisy za eto maty mosary sisa de tsy mitsetsetra fotsiny eo inona moa zany fa de anatrano dada zany zao tena be sakafo zay sisa milamina miadana fa tsy vitan'izay le izy 9 inona voalasa iainga aho de ody any am'raiko décision fanapa-kevitra prise de conscience de manapa-kevitra fanapa-kevitra ny zavatra miseho matetika ma tsy namanadinao de zao misitsika hoe ho atao anie sitraponao Andriamanitra de misitsika tsy vitako mihitsy manao sitrapon'Andriamanitra za zao ve de avitanao sitrapon'Andriamanitra tsy mahavizany ratsy foana zavatra ataoko hoe de eo de mitsetsetra eo de aza ty ty tantara ty ny zavatra ilaina voalohany nodiny saina asa mifanahy masina zay asa mifanahy masina avy eo fanapa-kevitra iainga aho de ody iverina amin'Andriamanitra miala eo am'ilay toerana nisy anao eo am'le situation misy anao miala eo anao ialana zay le hoe iainga aho mbola asan'Andriamanitra koa zany ary eo amin'ny andininy 20 am'izay de ao nao izy de niainga izy kanakana am'rainy tanterahana le izy zay le hoe Andriamanitra miasa anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana atateraka ny sitrapony ny sitrapon'Andriamanitra de ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy amin'ny alalany izy amin'ny alalan'i Jesosy fony mbola mpanototsika de efa maty amonjatsika Kristy ny zavatra ataon'le mpanota le ratsy fanahy manaiky ny fanahy masina aloha mampiaiky azy ny fahotana avy eo rehefa miaiky ianao ny fahotanao miaiky fa mpanota miaiky fa ratsy sisa tsy mahavonjy ny tenanao sisa fanapa-kevitra zay le volonté fanapa-kevitra décision tena iverina amin'Andriamanitra tena iala eto am'zao fiainana faratsiana fiveloman-dratsy ny ainako zao iala tena tsapako fo zay mantsy le prise de conscience voalohany fahatsapana aloha hoe za moa zao de zao ve nataoko zao ve le fiainako de avy eo fanapa-kevitra de miala am'izay ary tena tanterana le izy zay le hoe de niainga izy kanakana am'rainy miainga tokoa le izy fasan'Andriamanitra zany sady zay Andriamanitra no atateraka ny sitrapony eo amin'ny fiainatsika ary rehefa manao ny vavaka io tsika zany de azadino zany ten'Andriamanitra zany hoe rainay eo zay any an-danitra ho atao ane ny sitraponao ny sitrapon'Andriamanitra de ny atonga hiala amin'ny ratsy ka mba ho velona eny are inoko fa nahalinanao ry nitondra hery ho anao zay nanaraka ny fandaharana zany fanazavana izany ary dia hitondratsika koa amin'ny aloha hevitra vaovao indray toy nyty hoe atao ane ny sitraponao ty tapany faharoa amin'ny manaraka isolatsika ny pasteur Andriamparatina Fanera zay nanaiky fitaovana teo am-piaratan'Andriamanitra nampita izany vaovao mahafaly zany izy no amparaitsika amin'ny vavaka ivavakantsika ary raha inay izay ny an-danitra misaotra nohony amin'ny teninao tsy vitanay ny anao sitraponao kanefa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay maty noho ny fahotanay azonao atao ary afaka manatanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay ianao de ny alanay amin'ny ratsy ny afaka anay amin'ny fahotana ka mba ho velo izay
anana fiainana mandrakizay. Izany tena sitraponao Andriamanitra eo. Ho tanteraka eo aminay tokoa. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We are united in Jesus Christ our Lord. We are united in His love, love for the waiting people of the world, people who need a Savior's love. Soon the heavens will open wide, Christ will come to claim His bride. All the universe will sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope, this faith and God's great love. We are united in Christ.
faly miarabantsika rehetra indray ry namana malala manaraka n'izao fandarana mamitsika fandarana tsy fointsika tiantsika izao ary misaotra an'andriamanitra lehibe sika noho ny tontolo andro misabata izay nanovozatsika ny sosy ny fitahiana ary ny fahasoavana sy ny fanambinana rehetra amin'izao famaranana ny sabata izao dia andre afatra teny fikasana avy amin'ny soratra masina isika izay ampitahin'andriamanitra amin'ny tsirairay avy amintsika koa andeha isika hivavaka alohan'ny aranesantsika izany afatra teny fikasana izay omen'andriamanitra antsika tsirairay izany andeha isika hiaraka hivavaka ry tompo tsara be fitiavana izay ray mpamindra fo mpamonjy anay izay mitoetra ao amin'ny lanitra avo indrindra kanefa dia mahita sy mitsinjo ny fiainanay zanaka ao ety ambonin'ny tany misaotra noho ny tombontsoa ara-panahy be diabe izay noraisina taminao tamin'ity sabata ity ankehitriny dia hamarana izao sabata izao zahay ka andray ireo teny fikasana fampahirezana ho taridalana indray mba tonga anay ho mpandresy amin'izao herinandro vaovao misokatra ho anay izao sokafana ny foamam-panahy handresy haino ny afatra avy amin'ny teninao koa dia mitenena fa vonina iaino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen misy teny fikasana izay atolotra antsika tsiraray avy amin'izao famaranana ny sabata izao ary ahafahantsika miatrika indray ny herinandro vaovao izay misokatra eo anoloantsika ao amin'ny boky nosoratan'ny mpaminany Isaia no angalantsika ny taridalana Isaia toko 7:7 Isaia toko 7:7 manomboka amin'ny andininy 1 ny 2 ny 3 ny 4 ary ny 5 hatreo ihany no jerentsika lava de lava ny fanadihadiana n'io teny fikasana io kanefa dia ho fitiantsika satria azo lazaina fa teny fikasana manandanja omen'Andriamanitra antsika Isaia 7:7 manomboka amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny 5 zao no ambaran'ny soratra masina fa ankehitriny ry Jakoba izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo aza matahotra fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ay ianao raha mita ny rano ianao dia ombanao aho ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny afo fa izao Jehovah Andriamanitrao dia ny ray masin'ny Israely mpamonjy ianao omeko avitrao Egipta ary Etiopia sy Seba dia hosolonao satria malala eo masoko ianao eny be voninahitra sady tiako dia olona nomeko solonao ary firenena hosolony ainao aza matahotra fa mombanao aho hitondra ny taranakao avy any Etsinananao ary avy any Andrefana no anangonako anao ny avaratra ilazako hoe avoay ary ny atsimo hoe aza azonina alao ny zanako lahy avy any lavitra ny zanako vavy avy any amin'ny farany tany izay izany le teny fikasana omen'Andriamanitra antsika natolotra ho an'i Israely amin'ny andiny 1 raha miresaka isika dia hoe ankehitriny ry Jakoba izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely teny fikasana ho an'ny Israely izay noforon'Andriamanitra sy noharian'Andriamanitra izany hoe zanak'Andriamanitra noforon'ny tanana nohariana dia zanak'Andriamanitra ary naiza koa noforon'Andriamanitra ary ny tanan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra dia mananjoa sy sitraka an'io teny fikasana izay nomen'Andriamanitra ny Israely ka ireo zanak'Andriamanitra rehetra izay noforon'Andriamanitra ary ny tanan'Andriamanitra dia izao misitraka ny teny fikasana nataon'Andriamanitra zao ary nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely izay zanany noforon'ny tanany aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho
ary ianao ny zanak'Andriamanitra izay ny fironon'Andriamanitra sy noharian'Andriamanitra dia miteny izy manao hoe efa nanavitra anao aho, ny antso ny anaranao aho dia ianao ihany koa raha lasainabavy malala izay manaraka an'izao fandarana izao no fironon'Andriamanitra ary ny tanan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, aza matahotra ny zavatra hitranga fa efa nanavitra antsika Andriamanitra, efa namonjy antsika tamin'ny alalan'ny famonjena tsy vidim-bola tsy vidian-karena, nanavitra antsika Andriamanitra. Dia toy izany eo amin'ny andininy faharoa, raha mitany rano ianao dia ombanao aho amin'ireo toe-javatra sarotra izay lalovantsika eo amin'ny fiainana, mampisamboaravoara ny fiainantsika tsirairay avy, ny fiainan-tokantranontsika. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, tsy misy mampanahy. Ny toe-javatra sarotra, ny onja am-piainana, ny onja ny rano izay lalovantsika. Raha mitany ony ianao, mitany ony, mandalo toe-javatra sarotra mety aharendrika, ony maharendrika, dia ozy hoe tsy manavitra anao izy. Ny olana mitranga, ny samboaravoarany rano, ny olana azo lazaina fa hoe alainy sariny ohatra zany, ony mety handifotra, mety hampiledika ny zanak'Andriamanitra izay amin'ny maha-olombelona antsika dia ohatrany hoe sarotra ny ahatafavoaka antsika, ny ahatonga antsika ho avitra manoloana an'izany toe-javatra sarotra izany, goavana lavitra noho isika ny olana. Ony ireny toe-javatra ireny, ony ny fahasarotan'ny fiainana, dia ozy hoe tsy hanavitra anao izy, tsy hampiletika anao zany, tsy hadifotra anao zany. Raha mandeha mamaky ny afo ianao, afo mamay fisedrana, mety handevona, ahatonga lavenona, dia hoy izy ny soratra masina hoe tsy homay ianao ary tsy rehitra aminao ny lelafo, tsy hikasika anao ikory ny afo, ny lelanafo, ny vainafo, tsy hikasika anao akory. Izao Jehovah Andriamanitra ao, Ray masin'ny Israely, mpamonjy ianao. Omeko ianao avitra ao Egipta, Etiopia sy Seba, dia hosolonao. Na rano, na onja, na ony mandafitra, na afo, ninino, na tafio-drivotra, dia manome toky Andriamanitra fa tsy hampaninona antsika ireny. Tsy maintsy handalo amin'ireny isika, fa izao tsy hampaninona antsika satria Andriamanitra no aro sy toky ho antsika. Raha lasainabavy malala hiatrika toe-javatra vaovao indray isika amin'ny herinandro ity, inona ny fiaikana mety hitranga, inona ny zavatsarotra mety hiseho, aza matahotra fa zanak'Andriamanitra isika. Andriamanitra nanary tongotra aman-tanana, nanamboatra antsika, noho izany dia tsisy hampaninona antsika ny fisedrana eo amin'ny fiainana. Tazomy teny fikasan'Andriamanitra ary tazomy amin'ny tenin'ny Andriamanitra fa ho tanterahany aminao zany. Ny tompo ampitoetra an'izany teny fikasana izany amintsika tsiraray avy, mba ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika izany teny fikasana izany. Manasa antsika hiaraka hivavaka indray, amaranana izao fotoana mahafinaritra izao, hivavaka isika tompoko. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izay no ny teny fikasana mamelombelona, mampahery, fa tsy misy zavatsarotra izay ho lalovanay ka tsy hanavotanao anay. Ny onjan-drano, ny ony mety handifotra, ny onaona izay mety handavo, ny afo izay mety handory sy handevona, dia sakananao, amboarinao mba hitondra fandresena ao anay. Satria zanaka ao izahay, noho izany hiatrika izao herinandro vaovao izao tompo dia tsy hatahotra, tsy hangororo ny toe-javatra ho avy satria mahatoky manana anao izahay. Da io ny tokantrano tsiraray avy manaraka izao fandarana izao, nisy ambatan'olona izay manaraka ny fandarana, ambino izahay, tahio izahay, apetraka aminao ny fiainanay rehetra, tononoko ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen.